Lafim-baovao hafa kosa indray iara-iasa amin'ny positra malagasy ny fiangonana FLM manomboka izao. Izy mahasovoan'ny positra isaky ny fiangonana loteriana rehetra ahafahana mampiasa ny positra monnaie ka andoavana ny karaman'ireo mpitandrina sy ny vehivavy teolojianina. Manodidina ny 100 no efa nanokafana kaonty hatreto. Rafitra vaovao entin'ny fiangonana loteriana ny anamorana ny fampandehanan-draharaha ara-bola rehetra manomboka izao ny fampiasana ny fifanankalozana ara-bola amin'ny alalan'ny positra. Fomba fiasa vaovao izay andoavana ny karaman'ny mpitandrina FLM rehetra manerana ny nosy sy ireo vehivavy teolojianina. Manomboka izao dia ho hita isaky ny fiangonana FLM rehetra ny mahasoivon'ny positra ahafahan'ireo mpitandrina misitraka izany. Ary eto azany dia manao antsoavy sahady hoe ny kaonty ho an'ny foiben'ny fiangonana loterana malagasy dia efa vita ny fandaminana an'izay miaraka amin'ny positra. Fa ny kaonty ho an'ny fiangonana tsirairay dia mbola eo andalam-panaovana azy izay izao. Ny kaonty ho an'ny pastora dia nilazaiko teo efa nahavita 100 izay fa tsy maintsy mamita ny pastora sy ny vehivavy teolojianina rehetra. Tao anatin'ny 3 taona izao no efa namolavolana ny fiara-miasa teo amin'ny positra ho fitsinjovan'ireo mpisotro ronono sy ireo mpandraharaha eo anivon'ny FLM, indrindra fa eo amin'ny resaka filaminana amin'ny fitahirizam-bola. Afaka mandefa vola, afaka mandray vola amin'ny positra monnaie ny olona rehetra manatona na ny bureau positra zany manomboka izao na ny fiangonana loterana malagasy. Zay zany dia azo atao amin'ny fifanaraha-piarahamiasa natao sonida eto Androany. Eo ihany koa moa ny fanarahana amin'ny alalan'ny positra monnaie ihany atao amin'ny FLM ny ahafahan'ny mpino kristianina rehetra mandefa vola amin'ny alalan'ny positra monnaie io raha ohatra ka misy fandraisana anjara zay fanaotsika kristianina zany fandraisana anjara amin'ny fiangonana adidy amin'ny fiangonana ka ilaina ny andefasambola na anaovana rakitra amin'izao fotoana izao manahirana mandeha any am-piangonana dia azo atao ny mandefa ny rakitra na ny mandefa ny adidy ho an'ny fiangonana amin'ny alalan'ny positra monnaie. Izay raha atao amin'ny ambangivangony ny fifanaraha-piarahamiasa zay soniavina rahan'ny positra malagasy sy ny fiangonana loterana malagasy natao teto Androany. Manodidina ny 100 amin'izao fotoana ireo mpitandrina sy mpandraharaha ny fiangonana no efa nanokatra kaonty hitsitrahana ny positra monnaie. Nanambaran'ny filohan'ny fiangonana FLM fa ezaka atao aorian'izao fiara-miasa amin'ny positra sy ny fampiroboroboana ny ahitao ara-kanjo mirindra izao. Ny ananan'ny mpino rehetra izany mba hanamorana ny fampiondonan-draharaha rehetra miainga avy any amin'ny foibe.